fotoana ny tantara eto amin'ny RTA. Atolotry ny Ange du Paradis Groupe ho anao izao ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe ora farany sangan'asan'ny Zo Élysée Nomenjanary. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara: Landry Steven, Tovo, Zo Élysée niaraka tamin'ny Jessica sy Eno ary Aina. Nandray feo sy nanatotosa Tovo Andriambololona. Studio ny Brod. Ary ngatsy ny asa ianao androany ry anja? Nody arery tena reraka. Otry, ary tena mangana be tokoa ny ianao zany e. Fa maninona ianao ry anja? Inona ny tena mahazo anao ty e? Tena tsy haiko tsony rery angamba reny aretiko reny ihany no miverina. Tena hafahafa mihitsy zao ka. Aleo mihitsy mamonjy hôpitaly fa tena aleo tsy milalao aretana. Tena raha maninona ingo ianao tsy vita moro zao e. Hoaiza ny tany alehanay? Ay, ok zao re, ianao koa zany. Aza mana amin'izany ianao fa tsy maninona e. Aleo aloha akaina kely fotsiny Ianja, tiako loatra ny ianao e. Andao monjy hôpitaly atsika ka. Marina fa hoe tsy manam-bola nefa fahasalamana ngeky mbola ambonin'ny zavatra rehetrarehetra e. Ianao koa efa hoe tsy maninona ho azy zafa aza manahy ianao. Ao aloha mba hosoro kely an'ilay menaka fampiasako iny fotsiny dia mba atao ve tiako aloha ilay fanafody ao anaty armoire ao e. Andraso raha laiko vetivety e. Reto ary misaotra e. Dia hono tena azonao antoka ve fa tsy maninona ianao? Ianja, mbola tsy tia hamohina anao ny izay mianaka e. Tiana hisarobidy aminay ianao ka tiana hitoetra eto anilanay foana. Ndry misaotra rery tena tsapako tokoa zao fa na dia taizana aretina toy izao ary dia mbola tianao foana. Ka marina anie zany e. Iny fa atao veto aloha ilay fanafody e. Atao veto fa tsy maninona ary. Andraso vetivety fa mbola misy adiniko kely ilay fanafody. Vetivety fotsiny Ianjo, ahoana? Tena tiako loatra ny ianao ry vadiko e. Ianao aloha fihingo kely mihitsy. Mba efa nanao ahoana ty ianao tsy salama ty ry anja? Dia zaho rery mama, zaho malemilemy lavo zao e. Mbola tsy mety tena ho salama mihitsy aloha hatreto. Ary maninona ho raha mba mandeha mamonjy hôpitaly e? Mandeha mamonjy hôpitaly ho dia miaritra aretina fotsiny eo ve ianao anaka? Ory mama. Sady jereo nge ty ianao e? Mia mahi foana. Tsy vola kely anery mama ny lany any amin'ny hôpitaly any e. So dia verinao fa kilalao ary ny any. Ny karamanay mivady anefa ty zara fa misy. Tsy mba misy mijanona ho tahiry mihitsy fa dia lany ko lazany todo sakafo isan'andro daholo. Na izany aza ry anja. Tsy misy aina vidiana nge any an-tsena e. Zao ndeha atao e. Misy vola atao amiko ato dia andao ho any amin'ny hôpitaly tsika anaka. Andao hamonjy dokotera. Misaotra betsaka ary mama. Tena manana rafozana tsara fanahy tokoa manana anao. Tena sambatra. Na dia kisy na aretina ohatr'izao ary dia tena matsiaro sambatra sady matsiaro faly sady manana vady-endrika no manana rafozana tsara fanahy sady tena tia. Zao ry anja. Ahoana ary mama? Tsy mananjanaka fa tsy hery ahako. Ary vadiny tiany mihitsy ianao.
noho izany zanako ihany koa ianao sady amin'ny plus nyzany rehetrarehetra izany reny nitody zafikely kokoa ne ianao dia tiako misaotra betsaka ary mama, tena misaotra fa zao ry mama, mba aza vela rery iry sy tojo raha sanatrika. Ianja, aza miteny an'izany ianao. Mama koa hoe ny amisa fisanany ratsy any avy ny soa sady tojo somary madiditra kely izay ihany, mba tezao tsara izy raha sanatrika tsy ho resiko tsony ry mama zao aretiko zao. Andray aza mora kivy ohatran'ino ianao Ianja, fa mbola tsy fantatra amin'ny mazava ange ny aretina mahazo anao tsy maintsy hoentina any amin'ny dokotera aloha. Ka mbola tsy fantatra ny ry mama zay zavatra iseo aleo mihitsy aloha mamonjy dokotera ka any azo antoka tsara ny ahitana fahasalamana dia mivavaka mandrakariva moa ry Anja. Eny, efa mivavaka foana ny ahy sady efa mametraka ny fiainako sy ny fiainandreo vady aman-janako eo anatrehan'Andriamanitra koa. Marina izany. Manao andrery miora. Salama lesy ary mba samba indray latsy niaraka tamin'ilay bandeka malamaditra ireny ka ohatrany tsy reveko mifika ny zalamaly zaiko. Fa nisy inona lesy sady nareo malariva to nidritrika daholo. Ka hitandry lasa nanafika nanao bolina teny Bevoiza efatra mitsamina. Volako daholo no nampiasaina. Avy eo nefa rehefa nandresy foana ry zalahy dia nody anay. Zara raha nisy vola mba meny zalahy avy eo kely dia kely ny volako naveriny zalahy. Ortojo dia mandeha miloka ve izany no tsy ianaranao mba mandiny ihany ka olona kilasy d'examen itsika rarano mihitsy aloha raha tsy nahazo tany ianao Io indray ndiry ny mora lehibe sermonina. Ny olona veranga efa sorena tamin'ny fikany zalamaly mbola latsandry indray koa. Ka tsy mety kosa ny zavatra ataonao Ortojo dada sy neninao zao manao hoe mianatra ianao nefa ianao ka mivanga-bao fotsiny ihany. Aferanay rangahy zany fa azy idirandria inona ary ty? Ka tsy afaka nijery fotsiny adalanao Ortojo mampalahelo indray aman-dren'ny lany vola fotsiny nefa nareo tsy mianatra akory sady nareo dia tena malaza maditra ratsy mihitsy atao tsekolady Aleo rangahy hijanona no zany resaka zany fa zao aky miora misy resaka saika mba ataoko amindry ity. Resaka inona indray zao zany zao aky efa ela ihany izay nampinamana antsika izay. Hitako fa na dia tsy mifankahazo matetika sy tsika sindria dia tena tsy mifankafo mihitsy. Maninona moa raha miaraka tsika fa miaraka ahoana Ortojo zany koa ve rangahy dia tsy azo indria mifankaty aleo dia tsoriko tena tiako indri. Inona? Aza miteniteny foana Ortojo aleo hijanona azy ny resaka izany ka sady efa hiditra koa tsika izao. Eny tokoa fa azo aky tena matotra be iny teniko teo iny aza raisindry ho vazivazy andao hiditra fa mbola fianarana aloha izao ny ataontsika ndao ariko. Dia ahoana ry Anja, nahazo fanafody ve nahazo fanafody ka fa tena lafo be daholo anie ilay fanafody ry zany ve? Mbola tsy ampy ary ny vola tany amin'ny mama dia zao lanindray ny ekolazy ny tojo. Tsy maninona zany rehefa nahazo fanafody ianao ka fa hono inona marina zany ny tena aretina mahazo anao ty hitanao mbola nanao analizy fotsiny aloha izay teo dia miandro valin'izay dia izay vao fantatra mazava hoe inona marina ny aretina mahazo ny azo antoka fotsiny hatreto aloha dia hoe misy areti-po zany ve?
Zava-doza ane zany areti-po zany ry anjy e. Ka izay no lazain'ny dokoterako. Tena mila mamboatra saina ianao raha te ho sitrana. Sainao ihany mitondra an'io voalohany. Ianao ihany ny fanafody voalohan'io. Efa mba mezaka mandamina ny saiko ihany arery a. Sady tsapako koa nefa voninana n'ilay fanafody nomeny dokotera dia ohatran'ny ny anatanjaka zany. Eny e, hitako ohatran'ny miramirana tokoa aloha ianao e. Fa na zany aza makaina tsara ihany aloha. Sao dia anao raharaha be indray mantsy ianao ka ho reraka eo. Eny ndre a, ianao koa efa tsy manao ininona fa tsy zavatra tsy maintsy ataoko ihany anie ahy. Ohatran'ny hoe mandamindamina ato an-trano ato fotsiny, izay ihany no ataoko izao. Eny e, fa na dia izany aza dia mikiry be manao zavatra ianao a. Eny e, saiba ataon'ny tozy dia makaina ianao rehefa misy zavatra tokony atao fa aza dia manao zavatra be dia be aloha. Ka itojo anie tsy ato lava e, miala maraina izy dia hariva indray izy vao miverina. Ka na izany aza ngery Anja mba mila zarina manao zavatra koa iny e. Aleo fa saiko ataony alohan'ny andehanany daholo ny zavatra tokony ataony dia izay izy vao mandeha mianatra. Eny ary, fa nefa tsy ho tara ve izy raha vao hikosika trano sy hikarakara ny ato aloha? Olona be torimaso iny koa. Ka foazina loha fotsiny izy ry Anja dia manao izay tokony ataony a. Enao koa. Sady izaho koa nge mbola namboatra donate aterina eny amin'ny mpianatra vao maraina e. Eny ary. Ka ahoana ihany ny valiten'orona io raha. Tena tiako ny eo andry e. Ry tojo a, ny fianarana tsy azo afangaro fitiavana izany. Ka tsy ataontsika manimba ny fianarana aky ny fifankatiavantsika a. Tsy mety ho azy izany. Tsy misy olona manenjika bitro roa izany e. Tsy maintsy ny iray ihany. Raha mampitambatra ny fianarana amin'ny fitiavantsika dia tsy maintsy mandringa ny iray amin'ireo. Na samy handeha tsara na samy tsisy handeha amin'ny laoniny e. Ary sao dia mba zaho kosa ary ny tena tsy tiandry e. Mody mahay mandahatra eo fotsiny ry. Tsy haiko aloha na tiako ianao na tsy e. Ny mety amintsika ry tojo dia aleo aloha fampitondra ohatran'ny mpinamana hatramin'izay ihany a. Tiako namako foana ianao, hifanory sy hifampitarika amin'ny tsara foana tsika. Eny indray ariko, aleo fa ekeko ny tenindry. Fa zao tokoa aloha e. Mba tongava lololoha ndry rapitso dia mba ampio kely amin'ilay devoir iny e. Korizena rapitso matsy iny. Zaho ilay tsy nianatra tamin'ny herinandro iny dia tena tsy tafavoakako mihitsy ilay izy. Izay sady ary vokatra ilay fingitriana. Ataovy ihany moko. Kalma ndry e. Atondry ny drikely fotsiny dia haiko io. Zany mba maharaka ihany na dia hoe tsy mianatra aza indraindray e. Mbola isan'ny mpianatra mba mahazo moyenne ambony foana ako. Marina izany nefa mbola tokony havita tsara noreny ihany ianao a. Raha endry sy mianatra tsara. Ianao anie mahay fa maditra e. Zava-poana nefa ny fahaizana raha tsy mba pahendrena. Ndry ity ngamba dia voatokana ho mpananatra sy toriteny mihitsy ka. Fa efa tonga ndry. Lalovako eo ndry avy eo sa ahoana? Andrasako eto lahy e, amin'ny 12 sasana. Dia avy eo dia makany am-pianarantsika. Hanao an'ilay exercice. Eny ary e, ok, masotoa ndry. Masotoa lahy. Dia kely Anja. Mandroso ry mama. Ndry ary tao malomaloko endrika ndraiky ndry izany a. Anga mbola marary indray e. Tsy mba efa nahasalama ve ilay fanafody tany amin'ny dokotera e? Tena kivy amin'ny fiainako ary mama. Tsy natao atsony angamba ny iainam-piadanana eto amin'ity tany ity. Tena mijaly a. Tena hijaly ny nahatongavako eto. Ry Anja. Tsy misy olona nateraka hijaly izany anaka. Matoky an'Andriamanitra moa Anja. Tena nateraka ny hijaly ry mama nahatongavako eto. Satria tsy maintsy ho faty. Fa tsy andrezany ty aretiko ty tsony.
Tsisy aretina tsositran'izany moa zanako a. Minoan'Andriamanitra ho ahy ianao. Tsy tsaronao nga le teny voalaza ao amin'ny Exodus 3:20-25 manao hoe fa manompo any Jehovah'Andriamanitra dia hitahy ny haninao sy ny ranonao izy ary esoriko aminao ny aretina. Ka ny aretiko ny ery mama ka aretina tsy ho sitrana intsony mandraikizay. Fa ahoana ry anja? Inona no mahatonga anao miteny an'izany? Hitanao ny valendroan'ilay analista. Dia ahoana inona ny tao ry anja? Fa marina ny dokotera ry mama fa ho mamiadana any amin'ny fony mahazo hainy mahatonga ohatrao ary voafetra ihany andro avelomaka. Kansera hoe? Ohatray ary avy mitomandray ngany en'izany e. Ankara tsy nitomany izany nanadiodio kely tato an'efitrano tato fotsiny dia ditsoka masoko dia izay. Orineny sao dia verina ireo fa zazakely ihany ary aty ka tsy alala ny ditsoka sy ny tomany. Efa hoe tsy nitomany aho ianao koa fa hono ary tojo. Ahoana rineny? Anga moa izany ianao io mifoka sigara. Mifoka sigara? Ka tsy mifoka izany fa ahoana? Ka maninona ary tao anatin'ny paosy patalohanao no nahitako sigara? Fangako moa izany ny savazavaindrineny iray paosy patalohanay e. Oay, fa ahoana koa izany fanontanianao izany? Ka zaniko. Ka tonga teo mama anasany lamba izy dia tsy maintsy nizavako aloha. Avy dia eniko be le fofona sigara. Nareo kosa rangahy, lamba mbola tsy tokony sasana anie iny e, ary tokony teny tampoka nareo vao nanasa azy. Aza hodikodinao le resaka ary tojo. Valio Valiana ahoana rineny nareo koa izany, efa hoe tsy mifoka sigara izany fa sigara sendra men'ilay mpandekamako ahy iny dia tsy mifohako fa netiko nody. Fa nataony nenaiza izany le izy? Ataonao inona? Efa nariko any amin'ny WC ka. Fa izao no teniko ry tojo Ahoana rineny? Mingavy anao aza mifopokan-dreny sigara reny ianao. Mahatonga aretina tena aretin-mandoza mihitsy anie reny e. Ary mety tsy ho sitrana mandrakizay intsony mihitsy, mahavoan'ny kansera reny. Sa tsy fantatrao izany? Haiko re izany rineny fa zaho tsy mifoka izany. Tandremo tsara anaka. Tsaroa fa tempolin'Andriamanitra anie ny tenantsika e. Dia aza sombana ny tempolin'Andriamanitra. Eno neny koa izany. Ay, dia izao ary fa dio no mifoka an'ireny ary anariko ny namanao tsy hifokafoka an'ireny fa tena zava-doza ry zanako izany hoe kansera e. Eny rineny aza manahy ianao. Ojery rehefa tonga amin'ny fotoana tsy maintsy andozako an'ity tany ity dia mba mingavy aza vela hijaly ny zanantsika tokana iny. Raha mbola misy azonao atao dia atao izay hatafita azy mba hanana fahendrena sy ho avy mamiratra izy. Ianja, fa efa tena vonona amin'izany andahona izany ve ianao e? Mahatokisa ry anja fa tsy ho faty izany ianao Efa fantatrao anerihery ny mahazo ahy e. Roa taona raha farany ela dia tsy maintsy andao anareo mianaka. Izay no antony anafarako anao ohatr'izao. Tsy misy an'izany rery vady malalako tsisy tompon'ny ampito izany tsika. Avy aloha ry Andriamanitra ny andahatra. Fa raha izao nge ny ataonao tsy haharitra n'izany roa taona izany kory ianao e. Ka hery Mahatokisa fa tsy avelana sy mahamahofaty izany ianao ry anja. Tsy maty izany ianao na dia andaninay farim-panana anay manontolo azy. Efa tsy manantena tsona e. Ry anja. Aretina ratsy indrindra ny mahazo ahy. Aoa. Iza moa ny olona voan'ny kansera izany ka.
mbola hoe sitrana. Ka manantena foana antsika malala. Tena tiako ianao ary tsy avelako andao anahy zany. Zay fa koa raso vadiko fifiniko be ianao. Mba raisy kely izay telefonina zay ry malala ohatry misy miantso. Andraso e. Manao tompoko? Ay, salama tompoko. Ka inona ny vaovaonao tale? I collage? Ka efa nalefanay daholo ka. Fa mbola misy inona koa? Totsy ve no mahavita an'izany? Eny ary tompoko, eny ary misaotra tompoko. Falefako any dadany misaotra tompoko. Andrery zanako. Fa misy inona ry anja Tsy misy nalohany tondro ane olona écolage. Ahoana tsara? Dia mbola miantso sy mikafo tany am-pianarana koa izy. Tena malahelo mihitsy any amin'ny titrany zanako. Tena zaza maditra tsisy ilaivana azy. Ataoko mahita ela androany raha tonga eo. Aza atao an'izany izy. Aza ampitsaliana izy rery a. Anary fotsiny izy fa aza atao an'izany. Ay! Ianja, fa maninona ianao e? Tena misy manindrona be tratrako eto. Vilo ao aloha mipetraha dia mekina moramora eto amiko eto. Ao. Ianja, Tena fanina be a. Ianja. Tena torana ty marina. Ianja. Aleloha entina mamonjy dokotera malaky ty fa saosana trika maninmaniny eto. Azafady any ianao Ramse e? Ahoana izay dokotera? Nanahoana vadiko dokotera Eny tokoa nanahoana izy dokotera? Zao ry zareo izy aloha tsisy dia atahorana loatra e. Ay tsara kosa. Fa so ihany nareo tonga aingana. Afaka miditra ao nareo rehefa avy eo rehefa mifoy izy. Zany misaotra betsaka dokotera. Misaotra dokotera. Fa reto fanafody reto aloha mila vidiana. Zao dia ndana vidio ilay izy fa ilaina. Ay, ohita ty hoe dokotera. Ay, eny ary. Aleo fa hovidiko vetivety ary reto e. Ia, ka andeha kely ary fa vidio aloha reny Dia ahoana ry hery manahoana ny ara-bola? Mbola misy tahiry kely ihany ry neny ao an-trano fa aleo aloha zany dia hody kely vetivety dia vita andreto fa sao dia taraika. Ay, mandehana ary dia aza dia miandry elany Dia inona indray re izany no lazaiko any dada sy neny amin'ilay kolazy tsy voaloha hoe indrindra koa amin'ilay zana ampiantsoana ray aman-dreny ity. Tsy raha rahako rangaza amin'ny fahitadolo-kafa aho etoko any tsy hiteny amin'ny dada sy neny izany ndry ary dada aza toy nivoaka ny trano ioko fa andeha ho aiza koa ary izany toa manity trano sady mitondra entana. Dada fa andeha ho aiza nareo izany? Tojo. Dia izaho moa elahy vao malala mody nefa efa tamin'ny oviana elany nalefa mpampianatra anody efa tamin'ny firy elany nalefa anody. Zaho vokatry ny ditra lahy zao. Fa misy ina ry dada? Dia andeha ho aiza ho anareo? Dia aiza koa neny? Tiana ho fantatra
Marary mafy any amin'ny hôpitaly ny reny lahy zao antsika amin'ny teny zao. Vata ny voanainy niditra natao latana am-pianarana. Niatso teo ny talia. Mbola any amin'ny hôpitaly izy amin'izao. Ataovy ihany ty niditra ny lahy. Rehefa maty izy dia aza mitomany izy akory lahy. Dada, mifona andaotsika hijery an'iny ihany. Mifonafona an'iny altia. Tsy mahazo mandeha zany lahy. Mifona moa dada. Miandry trano lahy fa tsy mahazo mandeha. Andeha hanao inona any lahy? Andratra amin'ny fony indray. Dada, tena mifona. Malahelo an'iny Amite moramora lahy tojo amin'janony eo lahy. Zay fa lasa matezitra na mahita an'le ty ary. Loza marina. Neny. Dia ho sanatria ve ka amoizako azy ny titrako. Mifona aminao an'iny Manahoana ianao dokotera? Salamy Ka nanahoana fizotran'ny fahasalamany ovinana ny tokony hody? Ilazan'izay mihitsy zao no atondehako aty aminareo io ka. Ay, Afaka mody any an-trano amin'izay nareo androany. ay, zany fi dokotera. Dia ahoana tsy misy fanafody tokony hohaniny intsony ve? Mbola be dia be mihitsy ny fanafody tokony omena azy ka. Ary mila hohaniny isan'andro mihitsy. Dia mila miverina ty isan-kerinandro nareo hijerena ny fahasalamany Fahasalamana? Fanga moa za ty dokotera mbola mety ho salama. Ianja, io indray ianao fa maninona ry ianao tsy mba manana fanantenana mihitsy mba manantena moa ry vata malalako mbola ho salama ianao ary mbola ho sitrana ianao. Tena zany mihitsy ry madama kely manantena ihany na dia zao aza ny zava-misy tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao nge. Ka zany mihitsy hoa. Asa tokoa mbola tokony anantena ve ara zao toerana misy azao. Ny azoko antenaina zao dia hoe mbola hitafy no vaovao ary rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy andozako an'ity tany ity. Aza atao an-tsaina be loatra zany ramatoa kely mahereza foana dia hohano tsara ny fanafody. Arao tsara ny toromarika rehetra Raha ny amin'izay indray aloha aza matahotra ianao dokotera. Eny re fa ilozako vetivety aloha nareo andeha hikarakara ny taratasy voahanareo ary aka ny fanafody koa. Eny ary tompoko. Dia misaotra indrindra dokotera. Mba tsy ianao kely izay ry tojo fa misy entana mavesatra. Ho avy bebe Hoay, neny. Manao ny neny. Efa salama ve? Efa tsy maninona anaka. Neny. Tena mifona. Saika namozako anao ny titrako. Mifona any amin'ny malala. Ny adalako ihany zao nakarary anao ohatr'izao. Zanako mitsangana teo ianao, mitsangana zany sombony haiko zany. Mitsangana fa tsy ianao zany no nakarary any ny aretiko mihitsy ny efa ho tonga fa tsy ianao zany. Ao moa mitsangana zanako afifiny neny. Neny nanenina. Madiko ianao fa tsy ianao izay mampalelo anao zany tsony ary ho endry amin'izay manomboka zao. Tsara rehefa tonga saina ianao zanako. Fifaliana ho ahy tokoa ne zany tena fifaliana ho ahy zany. Raha tena tanteraka ao marina. Ie, zany tokoa ry sia. Ny zanaka endry mahafaly ny rainy fa ny zanaka adala kosa mampalahelo ny reniny. Marina izany voalaza andro tojo voasoratra ao amin'ny ohabolana fahasivy zao ny voalaza zao. Raha endry ianao dia endry ho an'ny tenanao ihany. Fa raha maniratsira kosa dia ianao ihany no hiaran'izany. Misaotra betsaka dada sy neny misaotra koa bebe Ilesy Zaho dia tsapako fa sambatra manana anareo. Ny adalany sasany koa nefa mety hihatra amin'ny hafa ohatr'izao tamin'ny eny izao. Hiezaka ny ho endry amin'izay ry zareo tena hiezaka. Tena zany mihitsy ka.
salut ela. Manao andry Ary fa maniny lantsy ny anatra mihitsy e. Efa saika nalehako tany aminareo mihitsy azako. fa ngahoana miro mba malahelo aka. Ka zatra mananatra laza ako dia ohatry ny nalahelo. Fa nisinina tokoa e. Zany ke fa narary ny eninay a niditra hôpitaly izy dia vao maly no mivoaka. Zany fa inona nahazo azy? Manana retim-po zay izy iny e. Dia nihetsika ilay izy raha eniny tamin'ny madame Tale hoe nanatra olona taty am-pianarana. Tena lozana izy zany e. Tsy hoe mandatsanao ary tojo a. Fa jereo zao vokatra tsy niditra anareo. Efa tena nanenaka izy efa mifona tamin'ny dada sy neny ary nanapa-kevitra fa iova amin'izay. Tiako sady tena tia iny reniko iny. Tsy hanao zavatra mampalahelo azy santsony Tsara kosa zany a. Faly ary tojo fa mba ho endry amin'izay ny namako a. Eny e, fa misaotra ndrika izy tena namana mahatokondry. So fa teo indrina norisina nanatratra amin'izay. Tsisy isaorana lesy zany a. Fa andao aloha mba hiaraka kely ho any amin'ny biblioteka tsika e. Misy boky alaiko izay mantsy ihany. Hanao exposé amin'ilay filozofia mantsy sika amin'ny herinandro. Efa nataonay iray gropy aminay ianao. Zany ve? Dia inona kiny thème manjarantsika? Mikasika ny contrat social ilay izy e. Ilay boky nosoratan'i Jean-Jacques Rousseau. Ay, aleo fa hanao recherche mikasika an'izay ary ay e. Iray gropy amintsika koa ve zany Jaka sy Badouda? Tsy ao reny ka, olona ka mianatra reny koa ve. Sady tsy dia tsara ho ianao miaraka amin'ireny ankizy maditra be reny. Lasa manaraka ny toetra ratsy ny reny koa ianao. Naza manany amin'izany ry miora. Ny efa tongotra mby handakana ho any amin'ny fahendrena. Tsy miverina tsony io ary tsy miverina amin'ny adalana sy ny ditra zany. Otry, fahoana koa ty mody ariva ty indray ry tojo so dia miverin-dalana nanao tomy fahiny indray ary Kosa ry dada, misy exposé ataonay izay amin'ny herinandro dia mbola nitady document tany amin'ny Sibera. Aza matahotra tsony moa nareo mivady efa niova. Ve tsara zany anaka, ataovy tsara amin'ny fianarana. Tena zany tokoa anaka. Tena zany mihitsy marina zany teny rainao zany. Ataovy tsara ny fianaranao. Fifaliana iray aman-dreny tokoa ny mahita anao tafity ary ny tanjonay dia mba hanananao ho avy mamiratra. Tena zany mihitsy ry zia. Zahay mantsy anaka tsy ho eo aminao eo foana ne hananatra anao sy hiteny anao ka mahaiza mamindra mba hanananao fiainana milamina rehefa aratrizay azonao zany. Aza mananareo efa vonany lofo mafy mametoky anareo fa tsy maintsy ho afaka baka ary afaka mention bien mihitsy amin'ity. Mahafinaritra ry zia zany. Faly be misaotra anaka. Tahin'Andriamanitra hatrany anie ianao dia hoambinina amin'izay rehetra ataonao. Io indray izay neny. Inona indray izao mampanganoana ny neny io ka? Eno aletsiko. Tsy tokony ho faly ary ve ianao fa manan-janaka endry sady mahay Tena faly mihitsy any ery izy mianaka saingy mandra-pahoviana no iarahako mifaly mirehary aminareo Neny mandra-pahoviana ahoana aza miteniteny foana rery anja. Ary andao amin'izay tsika isakafo fa ohatry ny efa noana be koa ny iza zany ndao ary. Zany mihitsy ho ako. dia ina ary mama nihevitra olona izay namitojo ve fa voafetra ihany ny fotoana avelomany reniny? Fa ngah moa mbola tsy fantany izany. Mbola tsy fantany ka. Izy koa ny lasa tisy manambo tany be any anja ohatrany hoe mety izy fiantraikany zany raha sanatria ka ho fantany. Misy fiantraikany any amin'ny fianarana mihitsy Nefa koa ny tokony ho lazaina azy ihany ilay izy mba hiomanany tsy fantatra mantsy izay iseho. Tena mafy tena sady mila tsy ho zakany aiko ry mama. Dia noho ny tsy fananana ve ny mamoizako ny vadiko tiako izay vadiko tiako izay mividiko tao anatin'ny maro. Tsy azoko ry hery fa noho ny tsy fahanana ahoana no tianao lazaina
ka raha nanana volany tonana azy tany ampitagery mama mety tsy ohatr' izao mitoe-pahasalamana saingy indrisy tsy manana fahifanana ho an'izany izay. Aza dia miasa saina amin'izany ianao anaka, tsy marary mafy any anaka no faty fa nilany andro e, ary sady hoano amin'izay aloha ilay sakafonao e. To tena tsy mihinana mihitsy ianao izany fa maninona e. Tohatra ny tsy ahatelina ary mama, tena mangidatra amin'ny vavako. Dia ina aloha izany natao amin'ny tojo e, ny antom-ba mivoantsika ty ivelana aty mantsy izao hoe mba atytsika no miresaka sady mihinana lasopy fa tsy mety miresaka an'izany ao an-trano ry mama sao dia ho fatany Aleo lazaina ihany izy rehery ny fomba ilazana azy amin'ny fotsiny no homanina tsara mba tsy ahataitra azy loatra e. Eny ka andao ary dia ho hitantsika eo e. Ahoakeo mandroso mora asa izay raha tada sinainina izay. Ary ohatrany tsisy olana ato izany e. Eny tokoa fanakaiza ary neny. Neny neny o. Aty ry tojo aty atsina ny trano aty e. Andaokio hoany fa any atsina nanony izy ataoko indray tsy maika e. Andao fa tsy maninona e, mba tery abazy koa mantsy ako. Andao ary ary manao inona ty neny? Leo mijanona ao an-trano aho e. Leo be ale ao an-trano aho dia naleko aloha mba maka malomaloka aty ambody azo aty. Manahoana ianao tompoko? Nanahoana izay fahasalamanao izay? Mba efa eo aky rehefa mba misavasava aloha dia tena salama, fa rehefa hihetsika izay izy dia tena tsy hita mihitsy izay hanaovana azy, sady mahakivy mihitsy. Fa izy moa izany no izy ary tojo. Hay tokoa tena azafady. Izy neny no miora namako be izy. Izy mba mpananananatra sy mpanorotoroatra amin'izay tany am-pianarany. Samotsy izany ry miora. Endrikely anie izy io ry neny. Faly mahita anao aloha ry miora dia faly mahafantatra koa. Hitako amin'izao fiatsika izao tokoa fa zazavavy kely endry ianao. Tsy mitovy amin'ireny ankizy vavy amin'izao fotoana ireny. Hitako fa tena montiny ianao na fiteny na fihetsika. Tany mafy ny fahendrena ry izy mianadahy. Mirary anareo mba hanana ho avy tsara e. Misaotra ary neny tojo dia mirary fahasalamana feno anao koa. Mivavaka ho anao mba tenao salama tsara ianao. Misaotra betsaka aky fa ndao eto any an-trano aloha izy ry tojo misy sakafo izay ao an-dakozia ao dia omeo ao izy fa izaho aloha mbola hitsanjanona kely eto any Eny ary andao toa aky miora. Tsy izany mantsy ry neny fa anao devoara kely ao an-trano koa izahay misy devoara iranay manao izay dia izay koa mba iranay aminao. Ay tsy maninona izany ka mandehana fa tsy maninona fa aza miandry hariva be fotsiny Eny ary andao aloha ry miora hohanina izany sakafo izany dia avy eo tsika manao devoara. Andeha ary izay tompoko fa mitohiza fahasalamana, mahereza foana e. Satria Fa inandray nahazo aneny dada? Voatery tsy maintsy najany any amin'ny hopitaly indray ry izay izy tena miomby be indray ny aretiny. Izany very dada? Fa ahoana ary sady dada izany anie ka tena mahaloka endrika be mihitsy fa tena manakory izy andry dada? Mivavaha mafy mba tsy haninona izy dia mitonia fa aza dia tena mandefa saina lavitra be any aloha. Sao angamba ry sely lahatra. Fa lahatra ahoana ry dada? Hafafa mihitsy nenareo izany fa ahoana? Tojo izao ry seny tena marina. Fa ahoana ry dada? Aretina tsy ho sitrana izany intsony mahazo andreniny izay io. Fa inona izany ry dada? Angamo tsy hoe aretim-pondray? Mitonia tsara aloha sy ka tsy afaka notony amin'izany ary dada? Teo aloha teo dia
lazain'ny dokotera fa eo amin'ny roa taona sisa ny faharetan'ny fahavelomany. Amin'izao nefa dia niombo be taona tamin'ny fotoana foy ny aretiny, ary tena raha hositrana amin'izao azy izy dia tsy haharitra ela ntsony rysea. Fa dokotera ina kory dada samy teny an'izany angamory zareo ny tompony aina. Fa tsy mivaliany dada koa ny fanontaniako teo hoe inona ho any aretina mahazo aneny. Ino tsara re, ho mamiady amin'ny fo mahazo azy, ka zany mahatonga amin'ny teny hoe zao ngamba lahatra rysea. Ho mamiadana kansera very dada. Ieno tsy mino an'izany ary dada, dia ho faty ve zany neny, tsy kosa tsy marina zany. Aza mbola mitomany lohanaka, lehilahy ka tokony zaka sy miaritra zay zavatra rehetra mety hitrango eo amin'ny fiainana. Ka mafy zao ry dada, hitako moa neny manamafy tamiko foana hoe mahatonga ny kansera mifohana asikara. Laza koa izy fa tsy mamela mahazo ny kansera. Izany ka efa vo izy. Rysea neny. Okizay anaka, tsekeko zany ry dada. Okizay hoa nitonilo se. Mama, ahoana anaka? tena reraka loatra mama, tena kely ny aiko. Marina e. Mahireza mokia, mahireza fa mbola mitsapona etsika e. Mama, ahoana e? raha sanatrika tsy antsony aho dia mba tiavo tsara dia ananaro iny zanako tokana kely iny. Raha sanatrika tsy maintsy anambadiko hery dia tandremo tsara ny zanako sao ampitsaliandra iny kely. Ianja, alamino any sainao. Manahoana ny maharatsintsika ato e? Io izy dokotera, somary mbola reradreraka ihany Zany manahoana ny fahatsapahanao ny tenanao madama kely zao mba efa azo azy ve sa? Tena tsy haiko tsony dokotera, tena reraka, angamba efa tsy haritra tsony aho e. Tsy misy an'izany ry madama kely tsisy an'izany madama Ianja fa zao no teneniko aminao hitanao ny aretim-po ohatrany mahazo anao zao dia ianao sy ny manodidina anao ihany no tena fanafodiny. Zany hoe mila matanjatsaina tsara zany ianao, mila manana faharetana ihany koa e. Mba tia hanamaivana ny vesatra atao-pokany aho dokotera fa tsy mety. Tena tsapako koa nefa fa miareraka zany efa ho resy aho dokotera. Tsy mbola resy zany ianao e, mety mbola tsara ihany ianao fa alamino ny saina e. Arao tsara koa ny toromarika omeny dokotera dia mivavaha mafy amin'Andriamanitra fa efa nanomana fomba tsara hanasitranana anao nge izy e. Marina mihitsy zany tenin'ny dokotera zany ry Anja. Enganie mba ho zany tokoa, nefa to ohatrany tsy mampino antsony anie zany e. Dia ampitony ny aretiko fotsiny angaminareo dia mba miteny an'izany. Tsy nianatra indray totsy 3 andro izao, dia ho sanatria ve ka narary indray ny reniny. Tena mampalahelo ahy izy ka mba efa endry nefa misedra sarotra indray. Ohatran'ny malahelo azy mafy ahy zany. Tojo, namako tsy foko, fa inona tokoa moa no nahatonga ny ompinamana tsy mifankafohy ohatran'izao e. Oay, ary tsisy ary ve iny aloha iny e, avy any amin'ny farmasia. Tena izy iny ka, aleo aloha atsony e. Tojo! Tojo! Manahoana ry? Salama lesy a, ianao manahoana? Zao kia,
Zao mandeha ety an-dalana zao ka olona tena mahakiviaky ny fiainako miora. Tojo a fa misy inona? Tsy maintsy hamoy anenaka izay afaka fotoana vitsy Fa ahoana? Angana rarindray izy? Ie, ahonka kansera ny fomba mahazo azy ary voafetra ihany ny fotoana havelomany. Itony fanafody ampiasaina itony zao fanafody tsy hasitrana azy akory fa mba hitasomana ny ainy fotoana fosy ampitonoana ny fanaitaina amin'ny fotsiny. Andray, fa tena marina ve izany? Tsy misy tokony andagaiko anao amin'izany ry miora. Kivy okambody sady azany atsoatsy. Tena mafy teo faty anaraka ny neny koa. Tojo a, maherezy ianao. Aza kivy fa apetratsika eo ampelantanan'Andriamanitra momba ny reninao. Fa hono tokoa aiza izany izy zao? Mbola any amin'ny hôpitaly izy. Mety ho alefan'ny dokotera hodiny regny ngamba zao zay dia mihinana fanafody any an-trano fotsiny. Izany? Izao ry Tojo a, mba ataovy ihany izay ampifaliana anazy. Mety mba ampitony ny fahasalamany koa mantsy izany, dia ampiova ny fahasalamany. Eny, izay koa ny sisa azonay atao ampifalifaly aneny amin'ny andro kely sisa iainany. Ihany zao Ahoana? mbola manantena ny hositrany ianao Ery aza resahanao an'izany tsony efa tsy natao anatsony izany fahasitranana izany. Fa nahoana kosa ianao kosa anie tsy mba miady fa toatra manaiky fotsiny Ka inona ary aminao ny fitaovam-piadiana amin'ny cancer betsaka ka ny fanantenana, ny fifaliana, rehefa tsy mampiasa an'ireo fanafody nomely lepita izay iny ihany dia fitaovam-piadiana mahery vaika no ampiasainy mivavaka dia arahana finoana. Raha vavaka izany efa tena mivavaka foana andro aman'alina mihitsy ry ery mivavaka ho anareo ankonako mba hahiatrika pitoniana ny fandaozako anareo ary mivavaka mafy koa mba ho voafela ny eloko ary koa mba ho any amin'ilay paradisa tsy misy aretina sy fahoriana sy fitaintanana tsony fa mba fifaliana foana. Eny marina sy tsara ny izany nefa ny fiainana miaraka aminay telo mianaka aloha hatrehany izany moa vadiko aza mbola misaina ny fiainana any akoatra zany Mahafinaritra mihitsy ty toerana ty ry miora sy neny Ie, tena kanto tokoa feno bozaka amin'ny lamadama ka manodidina misy moron-drano. Feno hazo koa. Tena tsara mihitsy ho ako sa ahoana ry neny? Izany mihitsy tena tsara tokoa izy ty rakizy miamika anaty voary ohatr'izao anie mba tena fifaliana ho ato amin'ny fahatanorako Fa nga moa zany neny zao atitra ka mbola manja kely io. Za efa kikisana retinisana andro ty very totsiko mbola hoe tanora ihany tanora. Ny marina za efa azo amorotevana. Io ndray izay neny azo manao an'izany moa Ino olona mbola tanora kely io ve dia hoe azo amorotevana mbola ohatrany hoe mpianadazy nareo mianakako. Hita ho ako Ndry tsy fantatrareo marina indrisany akery miora fa za ty hitanareo ty anie ka ivelany fotsiny sisa ny olona ny ao anaty koa tena efa oloa ary izay le fo mpamelona tsy maintsy andao anareo Aza manao an'izany ry madamy Anja. Mino ahy ianao fa hain'Andriamanitra manasitrana ny aretina rehetra. Dinio anie ny fahagagana nataon'i Jesoa tetỳ an-tany nisotraniny daholo, ny jamba nampahiratany, ny moana ny teny, ny malemy natanjaka. Eny hatramin'ny efa maty aza natsangana. Moa
ho ambaka andreny ve tsika raha tena miorona ny finoana marina? Eny marina ny teninao ry miora, nefa mety efa ho tonga koa izay ny fotoana hakan'Andriamanitra. Tsy mahafantatra amin'ny fotoana tongavan'izany tsika ry neny a. Na ny zanaka aza tsy nampahafantarina an'izany ozy ny soratra masinako. Fa andao aloha hidiny ery ambanimbany ery tsika e. Ho eo akaiky ny orendrano lehibe io. Eny izao mety mahafinaritako. Andao tokoa e. Mahafinaritra mihitsy izao mijery azy tiako. Andao ary tantany kely aloha ry toja. Toa mba ohatry ny mahasarika tokoa aty amin'ity toerana ity izany. Mba afaka aty sorisoritsaiko. Ka izany mihitsy aneny hitondrana neny aty mba ho falifaly e. Avy mihitsy aloha babeko neny ka. Ay. Tiako mira mba hoetikely ny cartableko fa ho babeko aloha tia ny malalako tia. Eny ary. Maika lalao rano izay. Arinakay izy anja sy tojo riery a. Lasa nitsangatsangana kely any andrefandrefana any izy. Ohatra misy toeram-pitsangatsanganana zany iny aoko. Le any amin'ny tojo e. Tsy mianatra koa matsy ny mpianatra androany dia ohatry mba lasa niaraka anakany zareo ko. Tsara kosa zaniko. Aha. Mba mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalamana zany raha eritreretiko a. Mba mety ateza ihany izy raha falifaly mandrakariva sy miramirana foana. Eny e. Efa mba tena miezaka tokoa ny izay ato e. Tojo mba mitaditady zavatra mba hafalifaly ny reniny foana. Milalao ato izy mianaka, mihirahira. Tena tsapa kely mihitsy hoe mifankatia izy. Asa angamba izay ahazo azy raha sanatrika. Tsy te saina an'izany aka. Mba sopatra koa ty tany tika. Mbola tena tanora ihany ane raha ianjy e. Nefa te hiandry fahafatesana ve? Toa tsy mampinoaka. Tiako loatra ny vadiko iny roneny a. Zany. Raha sanatrika ho lasa tokoa izy a, dia tsy ho soloko an'izaniza zany intsony. Ho raketiko atapokantrano ny fitiavany. Ka nanahoana amin'ny fitsangatsangananareo tany e? Mino kosa aloha fa nahafinaritra tsara. Tena nahafinaritra aloha e. Nahafinaritra be mihitsy. Sady tena natsiaro sambatra be mihitsy niaraka tamin'ny zanako sy miora. Raha tany izao ianao a, tena feno ny fahasambarako. Marina e. Ay e. Zany afaliako mahita ny tsikinao e. Tena sambatra be rehefa faly ianao ry anja. Tena feno be foko rehefa mahitanao mitsikitsiky ohatran'izao. Hita mihitsy ho ary dadako. Mino azo fa mba hitsikitsiky foana amin'izay kosa moa neny e. Sa vetsy zany ry ny malala tsy fokindrina sy tena tiako. Rehefa feno tsikatsiky foana fifandraisantsika. Feno tsikatsiky foana rehefa fiainantsika. Sany mihitsy ho ako. Tena sambatra be. Mino kosa aloha fa tena tsikym-pandresena zao e. Tena faly ry anja. Hita ho marina izany ry dada. Mino fa tsiky fandresena ho antsika mihitsy izao. Fa zao tokoa ary tojo. Hoe ahoana ry neny? Tena mpinamana marina ve ianao sy miora ty sa? Azahana fihinana neny a. Za ndray tsy manafina zavatra amin'ny dada sy neny izany intsony ka. Hita neny. Efa nitory fitiavana tamin'ny miora ihany efa tsy nekeny. Aleo izy mpinamana ihany. Ny fianarana aloha no andao hoe zana. Dia izay najaiko ny safidiny. Dia mpinamana tsy mifankafo izay hatramin'izao. Zany ve? Ie. Fa inona tokoa aloha zany mahatonga anao manontany an'izany ry anja? Eno a. Raha ianao mahita an'izany, akantona zanako olona anie zany. Zany a. Sady tena manam-pahindrena be izy rehery a. Za ary naniry anakapo mihitsy hoe raha mba tiany vinady vaviko a. Ohatra ireny ry tojo ny tovovavy mendrika. Ireny mendrika ho tiavina sady tsara alaina vady. Tena manam-panahy sady tena manam-pahindrena. Zany very neny. Tena marina e. Dia ho alaiko ve zany izy? Raha tiako aloha e. Tsy mbola zao kosa e. Ataovy tsara le tsy loha fianarana.
fa na za koa zangely sy mba nieritreritra n'izany hoe mifankatianareo e raha anisana hita tany ampitsangatsanganana tany zao nareo a zany hoe nareo telo zany e nareo telo mianaka ianja mianaka dia ny vinato moa zany sa tsy zany mahafinaritra ry reto nareo ko enganie mba ho tanteraka izany sady mba ho hita amin'ny maso kokoa tso salut Miura. Salut Lesia. Manahoana ny reninao zay? Mba metimety aloha izy ka anga malailo azy ndry izy koa ny onka malailo andry foany Zany ie nanafatra izy tamin'ny maraina hoe mandalovany ndry ahoatra fa mangikely ihany ary efa miravy fa zao Miura ary toa tsy miteny ianao fa mibanjina tsara fotsiny ka fa misy inona re tsisy inona ndraiky mba matotra mory tojo hitako te hilaza zavatra mafy ny maso ny tojo teo maso toa misarika hafahafa izany toa nampidoboka ny fo kokoa inona reny saika ambarany teo Miura misy zavatra tiako averina aminao zavatra inona lesy zany dia nalaila tamin'ny vina koa ka tsy zavatra nalaiko ilay izy oay tsy ianao hoe zany antsony surveillant zany ianao mihitsy zany eny tokoa aleo aloha ary aho eny vetivety ndana re fa inona koa ary ny ilainy surveillant mitojo sa hoe mety nanao adalàna indray izy tsy mampino anefa zany mety antson-javatra fa mihitsy ka fa inona koa tia mampiazakazaka an'lahy tena lozaka Miura fa ahoana niatso teo ny dadanay nilaza fa marary mafy indray neny efa lasa nentin'jareo any amin'ny hopitaly any izy aleo aloha izany dia ho dia jery azy mba atikeo ny lesina koa zay eny ary mivavaka ho azy tsika ary tozo mandalo any aminareo any ary ariva eny ary zay miandrindry any mama ka nanahoana hono izy ao zy ny dokotera tsy mbola niteny zareo toa mbola hifanotofana izy rehetra ao azy izy ko teo sanatri very mama ka ento ny ora farany hoan'ny anjy nefa ngery mama izy efa mba hitako efa niova be ry falifaly foana nitsikitsika hatrany vetivety iny efa dia lasa nanavy ary tena karavino ny teo aloha ny aretiny mahere zanaka nitrakafa efa nanao izay azo atao taminy atsika raha sanatry tokoa moa ka eto ny ora farany dia ay tia dokotera va tany efa nanahoana vato koa dokotera mbola ao amin'ny salle de réanimation io izy tsy mety mahatsiaro teny teny efa misarotra ny aretiny teny aminay ve anao dokotera hoe tsy misy atenaina ntsony ny aminy dokotera soriko aminareo aloha fa raha ny fahitanay azy dia somary kely ihany ny chance zany hoe kely zany ny chance mety havelomany mbola eo ampidiana mafy amin'ny fahafatesana nefa izy amin'izao ka samy lotontsika rehetra dada bebe aizineny manaony ianao dokotera salama aza taitaitra aloha sy zany tokoa ry tojo aiza ho any eny nitonia aloha sombinaiko ka aiza ho ahy izy ary manahoana ny fahasalamany any amin'ny efitrano famelomana iny izy rysy efa be dia be ny dokotera ao no mitsabo sy mamelola azy zany ve dokotera neny dia ho sanatry ve ka fanaovam-belomanay reny afaliana sy tsikitsikinao zay lo rotojo mba nanantena ary tada hoe hositrina tsikelikely neny nefa dia ok zay lo indrisy aza manao an'io rysy mbola tsy maty angekory izy mahirezanareo teny mianaka
andeha hijery marary aloha fa avelako nareo a. Rehefa avy eo dia mba makany isan-kerany amin'ny brok nareo madama. eny ary dokotera dia misaotra betsaka amin'ny fankahirezany. Okizay ry tojo aza mitomany otrony otsony se fa mbola mitsabo ani tsika e. Dada dia mety inora ray nanaovanay sineny karatra tamin'ny maraniny velo ora farany fampisangisanginay sineny. Okizay ry tojo okizay ry se okizay. Ka miala tsiny aloha raha nampiantso anao madama. eny tompoko. Hitako mikorota-tsaina be mihitsy mantsy hery dia naleoko ianao no natsonako. Tsisy tsiny dokotera. Hoentiny teninao fa mihaino aho tompoko. Ka zao ary no tiako tenenina e. Eny dokotera. Ao anare izany e. Angamba tsy ho avitra tsony ianjy e. Eno a. Mbola tsy maty izy akory a. Fa miaina ao anatin'ny tsy fahatserovan-tena 420 ireo izy zay. Zay no mety hoe hitarika azy ho any amin'ny fahafatesana nefa. Andray dokotera. Moramora ihany aloha ianao e. Fatifezany anja dokotera. Ora zany sisa andrasana dia andao anay telo mianaka izy tompoko. Zao ny zava-misy ka dia mirary faherezana ho anareo mianakavy e. Efa nanao izay ho afaka izay saingy voafetra ihany koa ny fahalalànay e. Misaotra betsaka dokotera. Ndeha hilaza amin'izy mianaka aloha aho zany. Eny Dia ary hiomana amin'izay tokony hatao zany zay. tsy maintsy hoe izay fa dia mahereza indrindra madama. Misaotra tompoko. Tojo, fandeha ho aiza ianao? Miora dia hody any an-trano ankizy hanomana amin'ny fandraisana ny nofo magatsika neny dada sy bebe sisany amin'ny hôpitaly ihany. Fanga Ka mbola tsy tena maty izy. Tamin'ny roa teo eo no anomboka tsy nahatsiaro teny izy ary maritra ny 420 ora. Izany hoe tarika azy tsikelikely ho any amin'ny faritsy mifody amin'izay. Izany hoe raha pitso amin'ny rokatra amin'ny 3 tolakandro eo izany mety ho fatiny eny. tena lozana e zany marina e. Mahereza tojo Okambotsy izany manomboka raha pitso. Tsy anana ny entsony afaka ora vitsivitsy monja. Tena veraka izaho miora. Tsy very zany ianao ry tojo Tsy rery koa ane ianao e. Mbola eo ny dadanao sy ny bebe anareo. Za koa mbola eto namanao foana. Miora mampio ankizy tena tsy te hamoy aneny inona ny tokony ataoko? Tojo tena mino ve ianao fa mahery Andriamanitra ary mahavonjy antsika amin'ny sarotra rehetra izy? Eny ake miora mino zao ary Ie. Mivavasy mangatan'Andriamanitra ary. Mandehana aloha moa dia any aminareo ianao dia raha pitso alaiko any ianao. Andeha hivavaka mangina any am-piangonana tsika. Angataka fanasitranana ho an'ny reninao. Eny ary leo fataontsika izay aloha. Miora efa miray folakandro izao. Afaka ora ray izany na mahery kely eo dia hiala amin'izay ny aininy. Ora ray farany izany sisa ananantsika. Tojo aza kely finoana ho tadidiro Tojo fa finoana kely ohatran'ny voatsinamby dia mahafindra tendrombohitra. Manana finoana e. Mino ary miora fona sy talao mafy amin'Andriamanitra ho an'ny eny mba ho sitrany ny indremy malalako iny. Andao alika tsika ry Tojo eto anelanelany seza farany aloha.
Mifatoa tsara ary mino fa isiako ny be deaibe amin'ny fahasalaman'ny reninao ny vavaka ataontsika eto. eny kia mino ary matoko fa manatrika antsika eto Andriamanitra ary amaly mivavaka ataontsika izy. Andao atombokary tompo Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra tonga eto amin'ity tranonao ity izahay. Oraray zany sisa dia tena hofaty anja dia hivavaka ho azy aloha mba hoavela ny elony. Dokotera, manao na fahasalamany anja ao dokotera? Angamba efa tsy izy tsony anja Ramatoa. Efa mijanona tsy mitepitsony ny fony. Hoe sorona aminy amin'izay ngamba ireo zavatra mitazona ny ainy ireo e. Eny ary dokotera, andro ery anja mandriam-piadanana izany sanako izany. Tena tsy foky ianao. Ka andao ary ianao mandrosoa dia ndaso. Zay. Voaly reto fa andeha hikarakara ny taratasy voan'razana amin'izay angamba aloha izahay e. Dia mahereza Ramatoa. Izao ny lahatra Andriamanitra e. Ory anja. Votivarin'Andriamanitra tsika olombelona ka dia izay tiany alainy dia alainy e. Mirary fianonana fianoanareo. Misaotra betsaka dokotera. Dokotera! Dokotera! Toa mahatsiaro izy! Andriamanitra fa manofy asa tena marina izao e. Tena velo izy dokotera. To nihiratra amin'ny masony anja tena velo izy dokotera. Mama, dokotera, ary aza totsy ery. Neny, velona ihany ianao. Misaotra anao izay Andriamanitra. Neny. Okizay tojo okizay avy eto amin'eny ny zanaka. Avy aza mitomantso fa efa sitrana neny izao e. Efa tena sitrana, tena misaotra an'Andriamanitra be dia be mihitsika. Tena faly aloha izay e. Sitrana eny ianao. Tsy maty ihany ilay vatiko. Dia miarabanao ny eny totsy fa tsy maty fo amanaina. Mbola velona soma tsara. Ho sitrana tanteraka ny eny aretinao. Misaotra kely mora kely samy hotahian'Andriamanitra antsika rehetra. Tena izao vao tena tsapako fa ny fehivitr'Andriamanitra dia tsy ho takatra ny olombelona velively izany mihitsy. Izany mihitsy. Adalàna ny andriamanam-pahaizana ireny ny te hitovy amin'ilay nahary fa tsy hitovy amin'ny rahoviana na oviana izany mihitsy e. Tena marina. Tsy mahafihinaina izany ireny fa Andriamanitra ihany no mahafihiny ny zavatra rehetrarehetra. Marina mihitsy izany ry dada. Zandray tamin'iny ora farany saika namozy antsika neny no tena natsapako ny herin'ny vavaka ranana finoana. Tena mahavita zavatra tsy takatra ny saina marina ny vavaka ry zareo ary rehefa tena mangataka amin'ny fotsika dia tena mamaly tokoa Andriamanitra amin'ny zavatra izay mahasoa antsika. Fa misaotra betsaka anao koa miora ratsy teo indria. Tena tsy haiko angamba. Tsy misy isaorana re izany fitaovana nampiasan'Andriamanitra fotsiny ary efa voalahatr'Andriamanitra ireny fa tsy avy amiko akory. Zava-dehibe teo amin'ny fiainako ny fisianao ry miora. Ka eto amin'ny mason'ny dada sy neny no mbola amirenako aminao indray fa tena tiako ianao. Tsy vitako intsony ny hitazona an'izany atao-poko e. Tia makivaky fiainana miaraka aminao miora. Tojo aza manao izay mamenatra ka. Aza menatra mihitsy akery miora amin'izay mety ho valiteninao na hoe na ho tsy aza sy ny olana fa izay tena avy eo am-ponao avoaka e. Izany mihitsy akia mba hambarao orena eto izay ao am-pondry.
Tojo tsy anao koa efa tato am-pokatra amin'izay zay saingy mbola nandinika lalina aloha miora tena faly be misaotra kia hiara-dalana mandra maty zany tsika ie tena faly araka izy tena faly ahy tsy hitako tsony zay asiana ny afaliako dia mitsodrano anareo roa kely sahady koa misaotra niny fa zao mateniko apetrao eo ampelantanan'Andriamanitra foana fiainana rehetra mihitsy manaova ny marina foana ataovy ny asa fanompoana dia mipepaha amin'ny ota rehetra izay natao fa tsy fantatra ny segondra na minitra hiaviany tompo mivavasy miambena mandrakariva foana koa mba tsy ho tapoka amintsika ilay ora farany. Natolotry ny Ange du Paradis Groupe io anao teo ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe ora farany sanganasany Zo Elize Nomenjanary. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara: Landry Steven, Tovo, Zo Elize niaraka tamin'ny Jessica sy Eno ary Aina. Nandray feo sy nanatotosa Tovo Andriambololona, studio ny Prod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RTA.